Kosa eo amin'ny pejim-baovao ny finoana anatanteraka ny voka-dehibe ny alahady 10 jolay ho avy izao ny FJKM Ambohinaorina Sabotsynamiana. Misy araka izany fanazavana fohifohy izay entin'ny Ray aman-dreny mpitandrina izay amin'ny fanateterana indrindra izany voka-dehibe izany. Amin'ny fifaliana sy fisoranan'Andriamanitra no anasan'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Ambohinaorina Sabotsynamiana antsika zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy no ny voka-dehibe ny fiangonana izay migadona indray ny alahady 10 jolay 2024. Koasaina mpitiavana isika ho tonga etỳ amin'ny fiangonana ary dia amin'ny 7 ora sasany no hanomboka ny fanompoam-pivavahana ho faranantsika izany amin'ny lavantom-bokatra izay ho fanehontsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no sorehetra izay nataony tamin'ny fiangonana. Amin'izany ry havana malala dia isy ezaka izay ho tanterahantsika ho famitana ny fampandehanan-draharaha rehetra eto amin'ny fiangonana anefana ny fipiriana ny filazantsara. Koa dia asaina ho tonga maro isika rehetra fa hoy ny Tompo izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Mpiara-miasa amin'ny Tompo isika koa dia entanina ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ry FJKM Ambohinaorina Sabotsynamiana sy ny taranany rehetra dia tongava maro fa miandry ny mpianakavy ho finoana.